ao anatin'izay fandraisana ny traboina eny Andotapenaka izay dia nidina teny an-toerana omaly ny minisy mpanjakana Rivo Rakotovao niaraka tamin'ny teknisianina nijery ny zava-misy teny an-toerana. Ity toerana malalaka eto Andotapenaka ity no hajariana ary eritreretin'ny fanjakana metrahana foto-drafitrasa afaka andraisana ny trabona hatrany amin'ny 2 arivo izy. Omaly dia tonga nitsidika ny teny an-toerana minisy mpanjakana Rivo Rakotovao niaraka tamin'ny teknisianina nijery ny zava-misy teny an-toerana ary nanatanteraka fanadihadiana mialohan'ny fanombon'ny asa fanajariana. Ny vinavina avy amin'ny zareo mpamantatra ny toetrandro dia mbola mety maharitraritra mety hatrany amin'ny faran'ny volana marsa zany ny andro ratsy raha izay ilazana azy ny orana. Eo amin'izao fotoana izao zany efa hitantsika ireo fa miparitaka eran'ny tanàna tsy ombytsony ary nandraisana an'ilay izy raha izay naomby ary voelingela ihany koa ny fianarana satria dia ny toerana nabetsahany toerana metrahana ny trabona zany dia ny amin'ny fianarana koa zany dia tsy miantony ankizy. Dia izay natonga ny fitondram-panjakana natonga ny atao amin'ny ministera ny eritreritra hoe aleo mba hijery toerana ka ny mpanjakana lehibehibe alamina ametrahana an'ireo olona ireo sy lefa trabona izao zany amin'ireo le mitsotokotoko be dia be ireo na fa miomana sady sanatria izany dia tanteraka tokoa zany hoe ilay isorana mandritry ny telo herinandro ny efatra herinandro azontsika tsaina amin'izany mety fitombon'ny olona mila fanampiana eo amin'ny lafin'ny fiarofana amin'ny resaka trano zany. Izay mahatonga mijery amin'izao fotoana izao zany eto amin'ny toerana malalaka ity izay tany mpanjakana iray manontolo ity alamindamina kely ahafahana mandray olona mety any amin'ny 2 arivo olona any zany eritreretina vinavina eto. Raha ny fanazavana ametrahana amin'ny foto-drafitrasa ilaina amin'ny toeram-pinenana toy ny jiro sy rano, ny lalana, toeram-pidiovana ny eto amin'ity toerana ho hajariana andraisana ny trabona eto Andotapenaka ity. Eo ampanovana ny tombana rehetra ahafahana mandavirary ny tetikasa ny teknisianina eo anivon'ny ministera-mpanjakana misahana ny tetikasa amin'ny fiadidianan'ny repoblika fanajariana ny tany ary ny fampitaovana.